Niaretina poliomelita dia tena mampitondra takaitra ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana. Mifindra amin'ny alalan'ny pitidrora, ny fifampikasoana amin'ny olona mitondra ny tsimikaretina, ny atsembohana, ny diky, ny fihinanana sakafo tsy voaaro. Ora vitsy monja aorian'ny fidiran'ny tsimikaretina any anatin'ny rafi-pitatitra na ny système nerveux dia tratry ny fahalemena tsy azo tranony, paralysie irréversible ny zaza na ny olon-dehibe izay tafiditry ny poliovirus. Tsy ny fahalemena ihany fa miteraka olana eo amin'ny taovam-pisefona, problème respiratoire sy fanaitainan'ny ozatra, douleur musculaire ihany koa ny aretina poliomelita. Ary mety voan'ny lefakozatra avokoa na ny ankizy na ny lehibe ary tsy misy fitsaboana mahasitrana azy hatreto fa ny fiarovana no lala tokana edina aminy dia tsinona izany fa ny vaksiny irery ihany. Voaporofany koa fa ny famerenana ny vaksiny na ny rappel mandritry ny fahazazana dia ampy hiaro ny ankizy amin'ny androm-piainany ka azo antoka fa tsy hovoan'ny poliomelita izy. Tsara ny manamarika fa azo atao vaksiny poliomelita foana ny zaza mandritra ny hetsika fahobe na dia ireo efa nahazo izany tamin'ny vaksiny tany aloha azy. Ao anatin'izao hetsika vaksiny fahobe atombontsika androan'izao dia ho amafisina ny fanatanterahana izany eny anivon'ireo CSB sy any an-tsekoly. Tsapa ary fantatra ihany koa fa matetika ianareo dia voatery mandeha tongotra lavitra vao mahita toeram-pitsaboana. Ka noho izany dia nosafiditsika ny hitondra ny vaksiny manantona ny vahoaka hanamorana ny fisitrahan'ny malagasy rehetra tsy hakanavaka vaksiny. Koa mampirisika antsika ray aman-dreny rehetra mba hahay handray ny tombotsoa avy amin'izany ny fanakakizan'ny mpiasa amin'ny fahasalamana eto aminareo izany. Entany ny mpiara-monina sy ny manodidina ary ampafantaro azy ireo fa hitondra soa sy hitsinjo ny fahasalaman'ny zanatsika no hahatongavan'ireo mpanao vaksiny. Hitantsika mijoro malohanantsika reto ry zareo mpanao vaksiny. Maro ireo faritra eto Madagasikara efa navita namongotra ny poliomelita. Ho antsika eto Ampani kosa dia mila amafisina ny ezaka ary mampirisika sy mampahery ireo mpanabe rehetra ny tenako tsy kely soroka amin'ny fanatanterahana ny fanaovam-vaksiny any an-tsekoly. Manentana ny ray aman-dreny ihany koa hanaraka tsakany sy andavany ny tety andro voafaritra
anaovana ny vaksiny. Tsy mahazo aretina ny zaza rehefa manao vaksiny. Atao vaksiny ny zaza mba tsy ho azo ny aretina. Le resy lahatra amin'izay zahay manao vaksiny tianagnazy satria tianay ho salama. Mba mila atao vaksiny ny zaza mba hiaro ny aretina. Zay ny fagnantanana ireo ray aman-dreny. Mahatonga ahy manao vaksiny zao mifiarovana arety mandalo amin'ankizy. Ohatra ny rezao zany. Ho antsika renim-pianakaviana, atao vaksiny zanantsika amin'izay miaro ny aretina tsisy arety ahazo azy. Fa ny arety fahalalako anatin'ny polio zany mandingana amin'ny ankizy tsy ahasalama azy dia zay ny mahatonga ireo manao vaksiny. Tete anaty vava. Fa tsy pisur. Tsy tsindrina fa goty. Fa firy ndrika? Fa telo. Deux gouttes n'empatrique, hein? Hein? Deux. Ah oui. Correct, monsieur le ministre. Biscarine et un autre. Ah ouais. Jusqu'à la dernière goutte. Ah ouais? Comment d'un état de maillot, moi? Ano ba? Tamzay salama be ha. Dia tsy voa poliomyélite amzay ha. Any ha. Indro anankiroa fotsiny ha. Amo e? Any e? Any e? Amen. Tanah hadia. Endro be aratintsika ny bonbon. Fadiny bonbon. Tena mifona fadiny bonbon. Sai.